Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Dingana lehibe nitratra tamin'ny synôda lehibe fa 8 FJKM izay nitotosaina tao Antsirabe. Tsy namerina ny fahatokisana ho an'ny ekipa teo aloha ireo mpiandraikitra fohibe vaovao. Lesona azo alaina tahaka amin'ny fiainam-pirenena izany. Ny andidinin'izay arahanao ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanantsoa. Lamina amin'ny akapobeany ny hetsika ny mitsanganaro malagasy izay nitanterahana tetsy Andrefanambojanahary androany. Niompana tamin'ny fangatana ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena avokoa ny lahatenin'ireo mpandray fitenenana. Ny sandan'ny ariary, ny fitombon'ny entana miditra eto amintsika, ny fiakaran'ny vidin'ny soliky, ireo no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ity taona 2024 ity raha ny fanazavan'ny Paiteo Karena. Tsy ampy ny sampitsabo ao anatin'ny commune ambanivohitra Vilihazo. Mpitsabo roa no misahana ny olona mahery ny 3 arivo. Vaovao iraisam-pirenena nandamoka ny fifampiresana teo amin'ny firenena Amerikanina sy ny firenena Rosianina momba ny fampitsarana ny ady ao Siria. Ady izay maharitra efa ho 5 taona izao. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tena milera misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo. Toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana AI ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook may maim-pony ianao dia tsy indroina izy hoe anohy. Raha vao mipoitra ty sary famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook may maim-pony ianao dia izay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook may maim-pony na tsy Facebook may maim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo piainanao Orange. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention contrefaçon. Maped. Tonga soa est amin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres.
Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. tsara kosa izy zany ino io loko io azafady primokat io ramsa aiza no aza ahitana an'io ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao suraminy amin'ilay lavako azy merci e onao misy an'le primokat io ato aminareo misy ka amin'le inona ny tendra misy za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny misy sady misy amin'le eto amin'ny vitsara io sady mora le izy misy peinture loko les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Cool TV hatramin'ny farany anobotsika ny vaovao dia dikena lehibe ny tratra tamin'ny synode lehibe fa 12 ny FJKM izay nitotosaina tao Antsirabe. Tsy namerina ny fahatokisany ho an'ny ekipa teo aloha ireo mpiandraikitra fohibe vaovao fa nametraka ny fahatokisany amin'ny ekipa vaovao lesona azo alaitahaka amin'ny fiainam-pirenena izany fahasahiana lehibe izany. Araho ary ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatso. Tapitra ny synode lehibe fa 12 ny FJKM izay nitotosaina tao Antsirabe. Nandeha tamin'ny antsakan'ny Siandava ny synode lehibe io, tratra ny tanjona napetraka. Voafita ny filohan'ny FJKM sy ny mpiara-miasa aminy. Lany filoha tamin'izany Irako Ami Andriamazoasy. Olona azo lazaina fa olom-baovao ary tsy misy ifandraisana amin'ny tontolo politika araky ny filazany ankamaroany ny mpino FJKM. Lesona lehibe azo alainy tahaka ny synode lehibe iny, sahana andray fanapa-kevitra miala amin'ny mahazatra ireo mpiandraikitra zato. Ny fidy olom-baovao izany hoe sanametraka ny fahatokisany amin'ny olom-baovao hitantana ny fiainany ara-panahy mandritra ny efatra taona manaraka farafahakeliny. Hitsankelan'izay araka izany saha niala amin'ny lalana mahazatra azy ireo ny mpiandraikitra fohibe ka nametraka ny fahatokisany amin'ny olom-baovao izay efa hitataratra ny fahombiazany eo amin'ny fiainana ara-panahy. Raha zoina araka izany ny synode lehibe fa 12 iny dia felaka mandrivorivo ho an'ny ekipa teo aloha izay notariny Pasteur Lala Rasendra Asina sy Marc Ravalomanana. Ireto farany izay fantatra matetika amin'ny fialany amin'ny lalana mahitsy izay voafaritra ao anatin'ny soratra masina. Maro ny fampanantenana napetraka ireo mpino amin'ny filoha vaovao ny FJKM. Raha tsy ilaza fa tsy ny fisarahan'ny fiangonana sy ny politika ary indrindra ny fiarovana ara-panahy ireo mpino FJKM sy ireo mpino kristianina rehetra izay mino an'Andriamanitra iraitsotoa. Raha zoina araka izany azo alainy tahaka ny lesona lehibe nomeny mpiandraikitra fohibe ny FJKM iny. Mila fahasahiana mandray fanapa-kevitra amin'ny fiainana, miala amin'ny lalan-dririnina ary samy mametraka ny fahatokisany eo amin'ny olom-baovao izay hita sy tsapa fa afaka mitondra anao sy mametraka olona manodidina anao amin'ny fiainana tsara kokoa. Tsy voafidy ho filoha intsony ny Pasteur Lala Rasendra Asina, tsy afaka nirotsaka ho filoha-panampy ny laika intsony i Marc Ravalomanana ary tsy naomby ihany koa ny tetika izay nokasaina natao
ny anony andraikitra amin'ny mafilopanampilahika azy mandritra ny roa taona manaraka saingy tsy nekeniny akamaroany ireo mpiandraikitra izany efa miatonga saina ary tsy manaiky ny atao fitaovana fotsiny ihany ireo mpiandraikitra foibe ao amin'ny fiangonana FJKM lesonazy ny olo-pirenena tsirairay alainy tahaka iny synodà lehibe iny samy mandray andraikitra samy maka fanapahan-kevitra amin'ny filany tsirairay ny filany fiarahamonina ary ny filany ny firenena niombana tamin'ny fangatahan'ny fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika avokoa moa ny lahatenin'ireo mpandray fitenenana nandritry ny etsika mitsangana ary malagasy androany tetsy andrefanambojana ary teny toerana Gaetan Andriatsilava. Fantrana manerana ny nosy ny kerehany atsimo ny tsy fandriam-pahalemana von'olona sy ny alatromby ny anoanana ny tsy fanananasa ny fiakaran'ny taham-pahafatesana ny telestazy ny fanjakazakany mpitondra ny fitsarana voavidy vola ny fandroanana tsokosoko ny are-pirenena ary ny fivarotana tanindrazana mampitaraina ny vahoaka malagasy avokoa ireo mini manampitsofina nefa ny mpitondra ka tsy mihainy vahoaka entiny izay mitaraina isanandro isanandro mazava ny hevitry ny antoko politika madio manoloana ireo rehetra ireo nandritra ny fandraisam-pitenenana na androany angatahana mpanajana ary terena mpitiavana andriamatoa filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina ametraka fialana fa tsy mahomby tompolasy tompovavy ny fifanarahana nahitana fepetra tsy voaja dia azo tapahana tsy vita tsy misy fiomanana ny fizakam-pahefana ary zon'ny mpampiasa ny mandroka ny mpiasa tsy mahavita ny asany noho izany miala ny filoha Ery Rajaonarimampianina makasirana tompoklahy makatela tompovavy tsy zaka intsony ny zava-misy eto amin'ny firenena hoy ny prime ministre teo aloha Omer Berizik fotoana tokony anarenana ny firenena izao hoy izy ny olona rehetrarehetra zay viditsika ka nantenatsika izany fiarahamonina tsara izany fampandrosoana tena tsara izany ka tsy nanatateraka izany dia tsy mendrika ny safidina atao taminy ka tokony alana rehefa tsy ala ka izay no iantsona atsika malagasy piraitan'ny razana erany ty nosy malala atsika ity itsangana mitsangana ary malagasy arovy ny zonao arovy ny arenanao arovy ny tanyrazana falova sarobidy ity namarana ny fandraisam-pitenenana ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga nanolotra fisaorana ho an'ireo tonga nanatrika ny fionana androany nampita afatra ho an'ny filoham-pirenena ihany koa eo anatin'ny fisaorana ihany a misaotra anao zay Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina niezaka ianao nandritra ny roa taona sy tapany fiahitany besiny maro fa tsy mety ka dia manajatena re tompoko miala am'izay fa zay ny andrasan'ny vahoaka malagasy aminao sy ny firongonao milaza ianareo fa tsy manara-dalàna ny vahoaka malagasy milaza ndraindray misy namana mpitandro filaminana milaza fa ampiatra ny lalàna ampiaro amindreo nangalatra ny volam-panjakana sy nanotokodina ny volam-panjakana aloha zany lalàna zany dia ho hita ny besiny maro fa tena miaro ny lalàna marina sy ny ara-dalàna ianareo fa raha izay tsy voavita sarotra ny lazanareo fa miaro ny ara-dalàna ianareo ary ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy hijoro zany iaro an'izay ara-dalàna zay nitsakitsahanareo rehetrarehetra zay tsy mitady teteza mity izahay fa mitady fifidianana madio mangarahara isafidianan'ny olona zay tokony hitondra anazy eto amin'ny tany sy ny firenena malalaka ny malagasy ny fidy ao anatin'ny mangarahara tanteraka malalaka ny malagasy safidy ary rehefa tsy mahavita dia tokony mahatsapa-tena mamegna fahefana eny amin'ny vahoaka malagasy mba tsy hatongava ny korotana sy ny mety fahasairanana eto amin'ny firenena araka izany tsy hijanona ny fitakiana fanovana eto amin'ny firenena mbola itony hetsika mitsangana ary malagasy ary manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy rehetra mahatsiaro mijaly sy mahantra amin'izao fitondrana izao ny mpitarika hitaky ny zo amin'ny maha-olo-pirenena azy ireo zon'ny malagasy kosa no mitsara ny
mpitondra raha toa ka misy tsy mety ataony ny filoha nasionaly antoko malagasy miara-miaingy ajo Andrianarivelo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany androany tokony hatsapatena ny filoham-pirenena manoloana ny fitarainan'ny vahoaka Gaëtan Andriatsilavatra. Hatramin'ny volana Jolay lasa teo, maro ireo naneo hevitra momba ny tsy fitezan'ny raharaham-pirenena sy ny fitondrana eto amintsika. Tsy hemitra ary hitsangana hatrany ny malagasy mandrabivahany olana rehetra eto amin'ny firenena. Tsy mety ny zava-misy eto amin'ny firenena ka tokony hitadiavana vahaolana hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy. Tokony hatsiaro tena ny mpitondra. Zay tsy mitady ny hitondra zany mihitsy hoe hiary hitondra amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa ny angatanay aminy sy ny afarapahanay aminy dia hoe ajao ny lalàna. Roa taona mahery ianareo zao tsy nanara-dalàna. Zay ny eritreritry nareo fa tsy fanarahanareo lalàna no mampandeha an'ity firenena ity tsy nandeha izy zao. Dia mba mahatsiarovatena amin'izay mba hitsangana amin'izay ny malagasy satria tsy nahita vokany ianareo. Misy no miteny hoe andrasana hatramin'ny 24 fa maninona no hiandry amin'ny 24 raha nareo nona nareo hoe nandry hatramin'ny 24 satria misy ny ambilaninareo dia ny hoe afaka miandry hatramin'ny 24 tsy azonareo sakanana ny olona nona na rapitso na ravakapitso fa tsy maintsy hijoro amin'izany ary zay ny anetsehanay hoe mihitsangana ny malagasy ary zay vonina nitsangana amin'izany ary tsisy atahorana amin'izany mihitsiny raha miteny ny fandro filamina sasasasany hoe tsy fanarahan-dalàna fa raha-dalàna ve ny zavatra miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny arana ny tondra ny teteza mita fa tsy fitondran'olo tokana tahaka izao hoy izy ary tsy tokony hovaina ny tantaram-pirenena. Maro ny fanitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny mpitondra raha tsy ilaza afa-tsy ny eny anivo ny anteny miara-pirenena. Aoko tsika tsy hanova ny lalan-tantara mihitsy fa ny lalan-tantara mazava dia tsotra ihany. Tsy hinanana solombavambahoaka io fitondrana io ao amin'ny anteny miara-pirenena. Be da be ny fanitsakitsahana lalam-panorenana nataony na voan'ny fampitsarana ny filoham-pirenena ary olona anankisivy no nanavitra azy tamin'izay fampitsarana izay. Ka na tsika ajaitsika ny safidim-bahoaka izay solombavambahoaka ihany koa na tsy ajaitsika fa tsy hoe izay ny fidin'ny filoham-pirenena ihany dia ajao ny anazy ny mandahany dia mba ajay koa ny mandahany solombavambahoaka izay no angatanay araky ny lalàna satria lany tamin'ny antoko nisy aby azy rehetrarehetra izy ireo tsisy lany tamin'ny ASVM fa tsy hoe ny anazy ihany no ajaina fa ny olomba firehetra ajao daholo. Ankoatra ny tsy fanaran-dalàna miariary ary mampitaraina ny rehetra ny fivarotan-tanindrazana nataon'ny mpitondra. Ny tombotsoan'ny vahoaka ny tokony harovana fa tsy ny tombotsoana olo tokana. Matony sakanana andritra teteza mita fanomezana lisansa dia mazava ho azy zany fa samy natsapa na ny malagasy ny any avy any ivelany fa tsy moramora koa fanapahan-kevitra toy izany ary matoa fa tsy hoe rehefa lany ianao dia malalaka ho anao daholo. Ny mandat na lany ianao tsy midika kory zany hoe afaka aminao izay tianao atao ianao fa ny mandat omenanao dia aro ny tombotsoan'ny vahoaka ka voary ve zany ny tombotsoan'ny vahoaka zao mandat nomenao azy. Zay no mahatonga anay miteny hoe mitsangana ary malagasy arao ny lalàna ajao ny lalàna raha tianao no mbola hampandroso an'ity firenena ity. Nanamafy hatrany ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy ahafahan'ny fiverenana amin'ny fanarahan-dalàna ihany no vahaolana ahafahana miala amin'ny fahantrana ary ahafahana mampandroso ny firenena. Tonga namaly ny antso sy naneho ny hevitra niaraka tamin'ny mitsangana ary malagasy ihany koa ny avahany amin'ny faritra ny fanaovana raha-matahora sy ny fivarotana tanindrazana ataon'ny mpitondra ny tena mampitaraina azy ireo. Fanadadina. Manodidina ny 3 ny olona tonga namaly ny antso ny hetsika mitsangana ary malagasy androany. Nahitana solotena avy any amin'ny faritra izay naneho ny alahelo sy ny fitarainany manoloana ny fahantrana sy ny fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ho an'ny fianaratsoa manokana manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, manjaka ihany koa ny fampitahorana tsy ahafahan'ny mponina maneho hevitra. Mba alao sy viriorareo basy io fa mba tegna eo fianaratsoa ao sa afaka mamaly koa ary aminay ao moa zany dia fa tahaka ny miteny zao dia zava-faty sa ilay avy ako koa harakarahana ilay fa avy eo sa misy avy ilay teny fa zay miteny dia harakarahana ka dia olona zay anareo ihany fa ilay voasambotra zany brito dia satria miteny teto androany amin'ity fitondrana zay hita hoe fitondrana sy manjary mba efa zazakely ihany igny atao amin'ny faha-PSD efa libena i amin'ny fitondrana
hera zao narymampianina fa izay fitondrana hitanay a tiany fitondrana farahidindrindra. Naneo ny heviny ihany koa ny solitena avy any Tomasina. Mafy ny fangejana ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka any an-toerana hoy ity solitena ity, raha tsy ilaza afa-tsy ny arena kibony tany sy ny faritra arovana. Mafy loatra amin'ny Tamatavy ny fangejana mahazo ananjy amin'ny alalan'ny harena zay misy eo aminanjy. Ataoko ohatra foana zany ny harenan-kibon'ny ala, harenan-kibon'ny tany, ary ny rano zay misy ao aloatra amin'ny farina aloatra. Ka tsy maintsy mitaraigny ny pon'ny Tamatavy amin'izay zavatra zay somba ho hisy solution ava amin'ny gasy tahaka anazy. Tokony ametra-pialagna ny fitondrana satria efa be loatra ny fitondrana ary avy amin'ny fitondrana HCDM no mampahantra ny vahoaka ka mahatonga zany fitarainana samy hafa zay taterina eto amin'ny mitsangana ry malagasy zao. Taoriany fandraisam-pitenenana nampitana ny alahelo sy ny fahoriana menjady amin'ny faritra tsirairay avy, naneo fahavononana anampy ny hetsika mitsangana ry malagasy ihany koa izy ireo. Ory malagasy, potika ny firenentsika. Tsapanay zany any Majinga. Ny teny eto solitenany RDR Majinga. Raha voapotika manko ny firenena dia tsy maintsy manao ny fivondronana na ny firaisan-kina satria ny firaisan-kina no hery ary ny marina tsy mba maty. Zay RDR Majinga dia efa vonona ary miandry ny topy avy aty amin'ny mitsangana malagasy dia alefanay anay fa vonona Majinga jiaby, vonona hiala hetsika amin'ny mitsangana malagasy. Tonga ny tatitra ny zava-misy sy ny fahoriana iainany ihany koa ny avy any avaratra. Tsy ekena ny fitrandrana terarara izay mamotika ny tontolo iainana sy ny fotom-pivelomana any an-toerana. Angatan'izy ireo ny ampitsarana avy hatrany io fitrandrana any an-toerana io. Hatreto nefa mini manampitsofina ny mpitondra, tsy avelany eo hevitra ny vahoaka ary ery famoretana avy hatrany no miseho. Androany efa tazana niatrana teto andrefana Bojanahary ireo mpitandro filaminana. Mahakasika ny fiakaran'ny vidim-piainana nanomboka tamin'ny ity taona 2024 ity indray no entina aminao anatin'ny ity fanadadiana manaraka ity ny sandan'ny ariary ny fitobahan'ny entana miditra eto amintsika. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika ireo amin'ny ankapobeny mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana rano fanazavany pahitoekarena iray mianta randrianeva. Tsy maro toerana ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro nandritra ity taona 2024 ity. Intelo amin'ny ankapobeny ny fiakarany raha ny hiteny an-tsena. Raha tsy ahivina niakatra manodidina 100,000 avokoa ny vidin'ny menaka, lafarinina sy ny siramamy raha noharina ny taona 2024. Izany hoe ny menaka raha toka no vidiana manodidina ny 4,000 ariary ny litatra ny volana Desambra 2024, lasa manodidina ny 505 ariary zany ankehitriny. Ny siramamy 2,000 ariary ny kilao teo aloha, ankehitriny mahery ny 300 ariary. Lafarinina 100 ariary ny kilao teo aloha, ankehitriny manodidina ny 300 ariary ny kilao. Fa niakatra ihany koa ny vidin'ny legioma eny an-tsena tato anatin'ny 2 volana farany. Hatrany fotony mahatonga ny fiakarana raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Karoty zao teo 4 000 3 500 dia zao niakatra 5 000 6 000. Soflera zany zao 5 000 7 500. Nefa teo izy 3 000 3 500. Hatrany apotony fa zao zany izy zao fa miakatrakatra azony efa lany le izy. Skali voatabia zao taloha 10 alina, 3 alina dia nitombo 9 alina. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny politika ara-toe-karena eto amintsika, antony mahatonga ny vidin'entana tsy maro toerana raha ny fanazavan'ny mpahay-toe-karena, ny fiovaovan'ny sandam-bola, ny tsy fampiny vokatra manoloana ny filan'ny vahoaka, ny fitobahan'ny entana miditra eto amintsika, ny sarany hetra aloha, ny fiakaran'ny vidin'ny solika, ireo amin'ny ankapobeny no mahatonga ny vidim-piainana miakatra. Mampiovaova ny vidin'entana ihany koa ny fianteherana amin'ny MID na ny marché interbancaire de devise raha ny fanazavana. Farambola io fekinana amin'io midy io satria lalaovy mpanambola nge ny midy rehefa tiany ampakarina le izy dia abosesiny vola ariary, rehefa tsy tiany ampakarina tazoniny satria anafatretany izy zay tokony rehefa zavatra vokatra eto toerana dia manafatra avy any velany
satria tana miaino anatin'ny fahalalana ihany tsika miaino anatin'ny mondialisation dia tokony isy taxe manao hoe zao no aloha am'tony zao no aloha am'tony savony avy any velany tony mba tsy afatiny atoka ny eto. Raha nambarany teo anivon'ny ministera mivarotra ankilany tsy tokony hiakatra ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro ary miankina amin'ny fitehirizan'ny mpivarotra entana no mampiakatra ny vidiny. Ho an'ny mpanjara sy ny mpanjifa amin'ny ankapobeny tsy misy fepetra entitra raisin'ny mpitondra analefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny vidiny entana mialafo nefa ny fahefa mividin'ny mpanjifa tsy mitombo manaraka izany. Tsy ampy kosa ny isan'ny mpitsabo ao amin'ny commune ambanivohitra Vilihazo. Mpitsabo roa no misahana olona mahery ny 3,000. Olana ny toerana ihany koa ny tsy fahampin'ny efitrano andraisana ireo marary. Fanadadiana tany toerana Iona Saina. Olona miisa 703 mitsinjara mifoky tany valo no iandreketan'ny mpitsabo iray eo amin'ny commune ambanivohitra Vilihazo. Raha mpitsabo iray ho an'ny olona 10 ny fenitra araka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Tsy misy efa-tsy mpampivelona iray ihany koa ao an-toerana. Ankoatra ity olana amin'ny tsy fampin'ny mpitsabo ity, eo ihany koa ny trano izay efitra iray no andraisan'ireo marary rehetra raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Ny trano zany aloha dia raha mahita fa efa antitrantitra ihany le trano. Ato amin'ity trano ity daholo zany zao ato ny salle de consultation, ato koa ny fampisafoana, ato ny fanaovana vaksiny. Dia mitambatra eo daholo ny rehetrarehetra dia raha tsy vita zany aloha zany le fandraisana marary dia tsy afaka manao zavatra hafa afa-tsy izay tsy afaka manao vaksiny raha tsy afaka mandray marary. Ho an'ireo tojon'ny tsy fahasalamana, olana no entimana ny ividianan'ireo fanafody. Vidin'ny fanafody izay mety ho tafakatra aman'alina miankina amin'ny aretina hoy ny mpitsabo. Mamorona ny tsy misy ireo azona aretina toy izao hoy ity olona sendranay izay nangataka ny mba hanaovana maimaim-poana ny fahazahoana ny fanafody noho ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka. Ny fahasahiranana aty ambanivohitra aloha dia raha malala satria sarotsarotra mitady vola aty. Rehefa todron'ilay aretina tampoka ohatran'izao dia antony izany ianao tsy maintsy mamorona tsy misy elo. Na aty aminay zao raha ohatra hoe karama isan'andro izany ny velomana raha ohatra manokana tsy velona amin'izany. Tsy maintsy eo ianao zany tsy maintsy mamorona zavazava. Jerejereto nefa ny akamaroan'ny olona dia karama isan'andro ny velomana aty ambanivohitra ety. Fepetra raisinay dia tsy maintsy mamorona izay. Satria manantona toeram-pitsaboana tsy hoe vita fotsiny fa tsy maintsy mila vola. Raha ohatra hoe tena marina aloha tokony mba hoe maimaimpona ny fanafody aty amin'ny CSBD eo. Satria tena mazamazana le fiainana aty ambanivohitra aty aminay tena marina. Manoloana izay fahasahiranana ny vahoaka izay, ny vola hoentin'ilay marary tonga manantona toeram-pitsaboana no ividianana ny fanafodiny. Raha toa ka tsy ampy izany, izay azon'ny vola aloha no omena hoy ny mpitsabo. Fa efa mividy zany miovaova arakaraky ny olona. Misy ny mahatakatra an'ilay izy misy ny tsy mahatakatra. Rehefa tsy ampy fa efa mividy ny olona zany dia tsy maintsy zahay ihany no migere farany hoe ohatrany ahoana zany fa efa mividina. Dia arakarak'izay ny anaovana ny fanafody indraindray zany mety ho latsaka le fanafodiny satria tsy ampy ny fa efa mividiny dia tsy ho ampy le dosy tokony hohanina. Dia zakany vidiny ihany aloha zany ny azonay atao. Dia zakany volany aminazy raha ohatra hoe karaha ialariary ka atsasany ny any aminazy dia atsasany ny volany aminy zany 10,000 dia izay zakan'izay ihany no afaka hoe omena satria le fanafody koa vidiana. Manoloana izany, manome fitsaboana maimaim-poana ho an'ireo izay tena sahirana ny commune. 10 ihany nefa no zakany teti-bola raha nambarany be ny tanàna. Efa nanao fangatana tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa ity commune ity mba azahoana efitrano fitsaboana saingy tsy mbola nisy valiny zany hatramin'izao. Momba an'ilay trano satria tokony ho logement ny dokotera zany dia mbola io no bâtiment ampiasain'ny dokotera sy ny rasazy zany amin'izao fotoana izao. Ekena fa misy ny projet izay efa vinavinay ny direction régionale ny santé publique ahazo 5 salle eto amin'ny commune zany momba ny CSB2 kanefa ankehitriny zany mbola tsy hita hoe misy vola ve. Fahasalamana ho an'ny rehetra tsy misy fanavahana. Isan'ny ambety teny mpitondra zany nandritra ny fampelezan-kevitra. Roa taona sy tapany aty aoriana mbola miandry zany ny vahoaka malagasy, indrindra ireo trapasahirana any ambanivohitra toy ireo mponina ao Vilihazo.
vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia mbola tsy tanteraka atreton'ny fampanantenana nataon'ny mpitondra anomezana rano fisotro madio ny mponina ao Ilakaka. Efa nisy ny fidinana ifotony nataon'ny ministera tompony andraikitra ho ny tao anivon'ny komina. Efa nisy ihany koa ny fanadadinana tao saingy tsy nisy toy any izany hatramin'izao. Gaëtan Andriatsilava. Amin'ireo olona 10 manantona mpitsabo eto Ilakaka, aretina noho tsy fisian'ny rano fisotro madio avokoa ny 9 amin'izy ireo. Ny aretin-kibo araka izany no tena mibahatoerana eto Ilakaka. Antony maro no mahatonga izany, indrindra ny tsy fisian'ny rano fisotro madio. Karazana areti-pitranga eto zao ny amin'izao dia le resaka koaky, gripy, sery, dia araka tenen'izay areti-kibo. Fa le eto koa moa izy efa besaky ny olo hoe mahatra, ino isan-karazany satria tratry ny asan'ny safira. Mihena amin'ny safira dia besaky le presque fahasairana matetika amin'ile olo, sy ampisakafo. Zay mampitoboky an'le arety aloha amin'izao eto. Le resaka rano tena azon'le arety satria le olo besaky mandro amin'io rano ty mandeha aty dia mazary satria ny eto rano madio sisy. Satria le itony fazakako izao monko nahazo commune eto. Dia tokony tsisy rano madio aloha eto satria le volo karera monko da rano amin'ny fahasalamana. Raha maloto rano tsisy zavatra raha hoe ovanina misy fahasalamana ny ain'olombelo eto. Nanamafy izany nisy fokotany iray no antononay ary nilaza fa tsy misy afa-tsy ny rano amin'ny vovo no iainan'ny mponina. Eny mikasika an'io ary io zavatra tena mampangetahetany ny vahoaka Ilaka satria hatramin'izay eto tsy nisy rano fisotro madio zao fa tena miezaka amin'ny rano amin'ny vovo avao eny amin'ny kanaly fa hato efa misy zany ezaka zay atao efa tsy maintsy omezana rano fisotro madio zany eto Ilaka ka be ny tanàna koa tena fagnatiny amin'izay zavatra zay mba hisian'le rano fisotro madio zany eto Andohany Ilakaka zany. Efa nisy ny fangatana natao teo anivon'ny ministera tompony andraikitra hoy ny eo anivon'ny commune. Efa nisy ihany koa ny fidinana ifotony, nijery ny zava-misy iainan'ny mponina, saingy hatreto nijanona ho fampanantenana fotsiny ihany izany. Igny moa zany raha vao tonga zahay roa herinandro dia nifampiresaka amin'ny chef de région dia nanao demande tany amin'ny ministeran'ny rano. Dia nanaiky tokoa reo ny tonga taty nandefa olona solotena nanao etude an'le rano dia niverina ny taratasy avy agny dia hitanay fa any amin'io 2,750 millions FMG ny kon'le hanaovana rano. Tamin'izay moa zany mbola ministra hafa no teo. Ka amin'izao moa zany arakaraka ny fijerevanay tsy maintsy hiverina agny zay satria misy ny continuité de l'État dia matoky zahay fa tsy maintsy ho azon'ny vahoaka ny Andohany Ilakaka io rano fisotro madio satria ny aretina ny valana aretina dia miankina amin'io satria vovo dia misy aretina eto Ilakaka eto misy bilharzao sy ny karazany. Ka aminay aloha dia laharam-pahamehana ny rano fisotro madio dia mbola miantso ny fanjakana foibe zahay satria raha misy an'izany foto-drafitra zany dia anisany zava-dehibe ary ny commune koa zany ny eritreretra ny tantana an'io dia mbo anisany zavatra mampiasa olona maro koa le izy zany. Rano mivovo avokoa araka izany no ampiasain'ny mponina eto Ilakaka amin'izao fotoana izao, na hosotroina izany na hikarakarana sakafo na hanasana lamba sy ny maro hafa. Manao antoava mitondra ny tompony andraikitra eo anivon'ny commune mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana. Singanana manokana amin'izany ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny fametrahana foto-drafitrasa maharitra afaka ampiasain'ny rehetra. Any amin'ny faritra izay hatrany dia hiditra tsy ho ela amin'ny fahavaratra isika efa vonona sady amin'ny fandraisana izany eo anivon'ny commune Andremivohitra Mahajanga amin'ny fanadiovan'ireo lalan-drano isorohana amin'ny fiakaran'ny rano fanadadina. Efa antaonany maro no tsy nisy fanavaozana ireo fantsona mitondra rano Andremivohitra Mahajanga. Ahina araka izany no mety ho fiakaran'ny rano ka atobo ireo faritra iva. Mandray andraikitra tena izao no mpitantana ny commune tsy hisian'ny trabonany an-toerana amin'ny fanadiovana sy fanatsaran'ireo lalan-drano. Olana any an-toerana ihany koa ny fanorenana trano nataon'ireo mpona tamin'ny toerana tsy natokana ho an'izany ka mahatonga ny fiakaran'ny rano hoy ny ben'ny tanàna. Tanànan'ny Majunga manokana dia anisan'ny olana ngeza be amin'ny tanàn-dehibe azy dia ireo caniveau zany ireo canal mitondra ny rano maloto na ny ranonorana io na ny rano maloto avy any amin'ny isan'ny tokantrano zay efa tena efa antitra be amin'izao fotoana izao. Ka io zany dia hitadiavana hevitra amin'izao ny fanavaozana azy ireny. Ary tsara fantatra fa Majunga moa amin'ny tanàna amoron-dranomasina azy dia misy an'ireny toerana iva. Raha marina ny toerana iva hatramin'izay hatrany amin'ny fahavazana dia efa nilazaina fa toerana tsy azo hanorenana izy ireny kanefa noho ny fitombon'ny vahoaka moa zany dia tsy voatana intsony ary
tsorona fa nivoaka koa dia nanararoatra nyreny fitondrana somary nikorotany reny a dia samy nanorona ary samy nanao izay tiany atao daholo ny rehetrarehetra. Ilana vola ny fanatsarana ireo fantsana ho hiatrano be ny tanàna. Eo am-pitadiavana loharanom-bola amin'izany ny commune ary miara-miasa amin'ireo teknisiana amin'ny fanatanterahana izany asa lehibe izany hisoroana ny fiakaran-drano. Olana nefa dia rehefa tonga ny fotoan'ny mpahavaratra dia dobo foana ary tsy maintsy dobo reny faritra reny. Io zany dia tsy maintsy anisan'ny olona tsy maintsy hovahana ihany koa hoe diatavana ireo teknisiana amin'ny urbanisme hoe inona ny vahaolana mba hahafahan'ireny tanàna reny miala tsikelikely amin'izay fahadoboana isan'ny taona reny. Io moa zany mazava ho azy fa rehefa miresaka fotodrafitrasana resaka kaniloatsika midika koa zay fa mila vola be ihany koa zay zavatra izay. Amperinasa ny commune Andrenivohitra Mahajanga ary miantso ireo mpiara-miasa hiarisa lahy amin'ny fampandrosoana ny commune amin'ny alalan'ireo fotodrafitrasa maro ilain'ny vahoaka. Tsy ampy kosa ny fampahafantarana sy famporisihana ny olona amin'ny fampiasana ny solomaso ampiasaina amin'ny eclipse ny amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy. Izao misokomidina araka izany mifanjifan'ny olona izany. Fanadadiny Michela Rararjone. Ny 12 Aogositra teo no nanomboka hita teny amin'ireo toeram-pivarotana voatokana ao amin'izany ny solomaso ampiasaina amin'ny eclipse hitranga ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Raha ny fanadadiana natao misoko miadana ny fanjifana izany vitsy ny mpanjifa, tsy ampy ny fahampahafantarana sy ny fanentanana ary tara ny fahatongavan'ny solomaso. À peu près hoe 1000 eo zany. 1000 mahery kely zany lavitra aminazy. Dia nanomboka tamin'ilay 16 hoe varotana anazy. Ny eto aminay hoe efa mahafantatra daholo. Raha ilay hoe mpandeha izany dia mahafantatra tsy hoe misy avany nefa tonga dia mahafantatra mijery. Fa izay koa miezaka hoe mampahafantatra ny olona izany amin'ilay izy. Hoe izay koa izay no naton'ilay. Raha ny fanazavan'ireo tompona ndraikitra diso ny filazana fa zarara mahita ny fanakonana ny masoandro ny eto Antananarivo. Ilain'ny mponina eto Antananarivo ihany koa ny manjifa ny solomaso entina hisorohana ny areti-maso ao aoriana. Marihana tsara zany aloha, marihana tena asiana tsipeo manokana mihitsy fa eto Antananarivo tena mahita betsaka an'io mihitsy tsy araky ny heveran'olona azy. Izay rehefa nanazava ny zavatra io dia hoe misy accent Tamatave Majunga amin'iny mahita an'izy annulaire fa eto Antananarivo mahita 90% mahery ny fahatakonana eo. Dia eto Antananarivo zany tena mila an'ilay solomaso ary ny tena marina dia eran'ny Madagasikara iray manontolo mila ny solomaso daholo satria mahita ny eclipse daholo eran'ny Madagasikara. Ka asiana tsipika eo satria ohatrany rehefa manontany olona ohatrany olona misy mieritreritra ny Mahazagasy any Tamatave tsy Mahazagasy Tamatave irery ihany ny eclipse annulaire eto Antananarivo eclipse partielle fa misy hoe fahatakonana mihoatrany eo manodididina 700 eo. Dia zany hoe eto zany tena ilaina mihitsy ary tsy maintsy manao solomaso rehefa mijery azy. Hatreto mbola baraingo ny fanapariana amin'ny ampahany manontolo ny solomaso any amin'ireo toerana lavitra ny Renivohitra raha toka ny eto Andrenivohitra aza mahalana manjifa izany. Raha tsy ahivina ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao no hitranga izay eclipse izay. Ny faritry Mahajanga sy Toamasina no ahita izany amin'ny ampahany feno. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia nitolorana fanomezana androany ireo mpanoratra menzika nandritry ny fifaninanana asa soratra malagasy lokon'ny Irlanto andehan'ny fahatelo. Ny sombin-tantara no voafantana fa ho asa soratra tsara indrindra nandritry ny fifaninanana. Fanadadiny Mioramanitra. Andriamatora Zafimondy Georges Eugène anisan'ireo mpanoratra mendrika indrindra nandritra ity fifaninanana asa soratra ity ary nitsanganasany nandresy lahatra roa tsara tao anatin'ireo asa soratra maro notsaraina. Efa mpandray anjara amin'ny fifaninanana tahaka izao ny lehilahy araka ny nambarany. Fiara-miasa teo amin'ny fianakavianan'ny Irlanto sy ny avatsa UPM no natotosany izao fanomezana lanja ny asa soratra malagasy izao. Tanjona ny fampiroboroboana ny teny malagasy sy ny mpanakanto malagasy araka ny fanazavana. Lokan'ny Irlanto dia faninanana izay no man'ny fianakaviana sy ny UPM na ny avatsa UPM ny alantsika azy isaky ny 3 taona. Tamin'ity indray mitoraka ity dia mikasika indrindra ny sombin-tantara sy ny andrana na essai izay ngamba ny anazavako azy tsotsotra ny fifaninanana. Hevitra dia ny hoe ampiroborobo ny teny malagasy, ampiroborobo ny mpanakanto ny asa soratra malagasy satria fantatsika tsara fa isan'ny lesoko tamin'ireo fanjakana ny fandimby ny tsy mba nananana drafitr'asa
sy paikady ampandrosoana ny teny malagasy fa indrindraindrindra ny zavakanto eo amin'ny soratra na eo aza niezaka ataon'ny mpanoratra mba memezana lanjany asa soratra malagasy mbola maro ny lesaka mila fanarenana amin'ity tontolo kanto ity amin'izao fotoana izao dia firenena rehetra dia mikaikaika fa noho ny firoborobony ny fifandraisana ny internet sy ny sisa dia niendanja ny soratra kanefa ny teny sy ny soratra ny mahafirenena ny firenena ny ao anatiny ndray kosa dia tsy nisy na ezaka na dia kely aza nentiny mpitondra ny fandimby mba nisedranany zany olana mipetraka zany koa everinay fa rehefa isika malagasy isika tompotany no tsy miaro ny tenysika miaro ny soratra sika dia otohoto sy potika ty fireneny teny ao anatin'ny boky no ahafahana mandalina ny asa soratra malagasy efa manomboka sarotra ho an'ny ankizy sy ny tanora malagasy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fifehezana ny fitsipitenenana sy ny fomba fanoratra ny teny malagasy politika matra no tsy maintsy apetraka raha tiana ny ampandrosin'ny teny malagasy mahaliana ireo mpanatotoza malagasy vahiny ny kolotsaina malagasy na eo amin'ny fombandrazana izany na eo amin'ny resaka vakoka olana mipetraka hatrizay eto Madagasikara ny tsy fahafahana ny fototra fisasa mifandray amin'izay tontolon'ny horonan-tsary izay narindrarindra no manana tamin'ny horonan-tsary fanadihadiana nentiny mpanatotosa japonais Takeshikame tetsy amin'ny IFM Analakely omaly Inaratsikiny gitara Madagasikara izay maneho ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ireo mpanakanto. Ireo mpanatotosa vahiny no tena mamokatra eo amin'ny horonan-tsary fanadihadiana izay manana ny lohahevitra ny kolotsaina malagasy. Vitsy anefa ireo malagasy manatotosa horonan-tsary fanadihadiana manasongadina izany. Olana mipetraka hatrizay ny fivoaran'ny tantara raha nambaran'ny mpanatotosa iray. Japonais toy zao raha nahitika ohatra manao fananina izy metsiketsika io caméra io fanina mihitsy mandrabatapitry le horonan-tsary. Ny zavatra tsikaritra koa dia ampifandimbiasany le hira sy le sary, ny loko, ny fihetsika samihafa, ny décor samihafa. Tena hita hoe ny lalao volo mihitsy ny veveriko fa mametraka izany manao hoe sarotra koa manao documentaire fa tsy mbola tahaka ny verinasa. Apetrako ny valiteny mahitsy mikasika ny tsy lina ve lina fa tsy ataotao foana. Tiako marihana ny hoe tsika malagasy hoe tsy afaka manao tahaka an'ireny indrisy aloha zany. Raha za manokana ny tenako manokana nisy documentaire natomboka tany amin'ny taona toko hoe 3 resaka momba ny lova Madagasikara fanarenana ny lova tantarana ny Ampomerina hatramin'izao mbola tsy vitako. Andiko apetraka dia hoe misy zavatra miampy foana ny ampanidinana ny zavatra mipetraka. Misedra olana trano ny mpiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny sary mihetsika malagasy. Tsy nahitana foto-drafitrasa entina mikarana na amoahana na andraisana an'ireo vokatra sy sanganasa hatrizay na teto andrenivohitra na any amin'ny faritra. Lesoka lehibe tsy ahafahana mampandroso ny sary mihetsika malagasy hatrizay izany. Ekena tokoa fa tena sahirana tsika eto Madagasikara zany amin'ny salle de cinéma. Misy an'ireo salle de cinéma teo aloha reo moa zany fa reo efa ratsika malala zany ka sahirana mihitsy ny tontolon'ny cinéma no tsy fananana amin'ilay salle de cinéma. Izay zany ny ofisy malagasy moa zany dia anatin'ny manomana zao no hoe mba hanaovana anankiray aloha ny fananganana salle de cinéma pilote zay ampanarahana ny fenitsy amin'ny filana eo amin'izay professionnalisation ny mandiny cinéma zay. Andrasana ny vokatra avy amin'ny ministera ny kolotsaina manoloana ny fananganana ny fijerena sary mihetsika izay eto Madagasikara. Everina fa ampiroborobo sehatra io ihany koa ny fandaniana ny lalàna mifehy ny horonan-tsary malagasy. Tsy ivona fa eo ampamolavolana ny lalàna mifehy ny horonan-tsary izay ireo mpiantsehatra. Lalàna vaovao izay andrasana rehetra fa handrindra izany tontolo izany ka hitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fampandrosoana ny kolotsaina malagasy ary ny firenena iray manontolo. Dia izay ny vadiantsika vaovao iraisam pirenena nandamoka ny fifampiresahana teo amin'ny firenena Amerikanina sy ny firenena Rosianina momba amin'ny fampitsarana ny ady ao Serie ady izay naharitra efa 5 taona izao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
roambefolo ny fionana teo amin'ny sekretera-mpanjakana amerikanina John Kerry sy ny diplomatin'ny firenena rosianina Sergei Lavrov tsy nahita marimaritra iraisana ny rotota eo amin'ny fanajanonana ny ady ao Alep na eo amin'ny raharaha amin'ny fiara-miasa amin'ny amongorana ny EI na ny État islamika na eo azy izany tao anatin'ny kabarin'ny rotota dia nahitana soritra fa andalana ilama ny resaka tanjon'ny amerikanina sy ny tetezamita ao Syria amin'izy ireo manohana ny mpanohatra any an-toerana ka mitady ny marimaritra iraisana amin'ny rosianina izay manohana ny fanjakan'ny Bashar al-Assad tsy ahivina mofana nanomboka ny taonina 112 ny ady tsy latsaky ny telo hetsy ireo olona maty ary mihoatra ny 10 tapitrisa ireo Sirianina nitsoponenana. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vavaon'ny songadana tamin'ity alina ity. Ny lamina amin'ny ankapobeny hetsika nitsangana ary malagasy androany tetsy andrefana ambonjana ary niombana tamin'ny fangatana ny fametra-pialan'ny filohan'ny Repoblika avokoa moa ny lantehan'ireo nandray fitenenana tamin'izany. Sandan'ny ariary ny fitobahan'ny entana miditra eto amintsika. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika ireo ny mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ity taonina 2024 ity raha ny fanazavan'ny Paitoekarena iray. Dia tsy ampy kosa nisan'ny mpitsabo ao anatin'ny komuna ambanivohitry Vilihazo. Mpitsabo roa no misahana ny olona mahery ny 3,000. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Nakasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray soava mandry tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca-vitre, trise en serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.